fa menomenina noho ny tsy fahazahoana rano fisotro madio izay vokarin'ny orinasa Jirama niponina ao amin'ny fokontany Akadilalapotsy Soamahavory. Noho izany mandany hatrany amin'ny iray hetsy ariary any ho any isam-bolana ny tokantrano iray mba hisian'ny rano fisotro madio ao atokantranon'izy ireo. Velotaraina noho izany ireto mponina ireto. Trano efa maheriny izato tafo no tsy mahazo ny rano Jirama tao anatin'ireo taona ka hatramin'ny 9 volana raingana indrindra tato amin'ny fokontany Akadilalapotsy Soamahavory ao anatin'ny commune Karobato. Rano izay fototry ny aina. Marina fa efa mpanjifa ny Jirama ireto mponina ireto nefa dia izao tsy mahazo rano izao. Manao antsoava amin'ny tompona andraikitra araka izany ireo mponina mba hijery akaiky ny mahakasika azy ireo. Tamin'ny octobre 2015 zany zay 8 octobre no nanomboka tsisy rano dia efa nanao pétition zany zay iny fokontany rehetrarehetra iny dia efa nalefanay tany amin'ny fokontany dia tany amin'ny maire dia ny maire anay aramoa dia niakatra niaraka taminay tamin'ny 26 octobre 2015 tany amin'ny directeur rano teny Sonerana dia fa hatramin'izao izy tena mbola tsy suitiny mihitsy mbola nitokantrano rehetrarehetra ireo na borne fontaine naire zany dia tsy mandeha hatramin'izao. Mahatratra 9 alina isam-bolana no vola lanin'izy ireo amin'ny fanakaramana sy fividianana rano izay 300 ariary ny bidon 20 litatra ka farafahakeliny 3 isan'andro ny fandaniny. Efa nisy ny dingana maro no tanterahan'izy ireo nampafahatarana ireo ambaratonga tompona andraikitra rehetra nanomboka ny teo anivon'ny fokontany ny mpiaro-ny mpanjifa ka hatrany amin'ny tompona andraikitra ny Jirama Sonerana. Raha ny fanazavana nentin'ireo mponina dia afaka nahazo rano ihany izy ireo taloha saingy isaky ny amin'ny alina vao mandeha izany. Tsy ny tokantrano ihany no tsy mahazo rano fa maina ihany koa ny paompy iombonana.